Faly miarabantsika rehetra indray toka eto amin'ny wannabe diplomaty dia ny resaka androany dia momba ny fianarana makaty États-Unis ary efantoka bebe kokoa tsika amin'ny fanomanana ny TOEFL na ny IELTS zany anisan'ny test takin'ny université aty États-Unis zany raha manam-paniriana hianatra aty ianao dia ny ankabetsahan'ny université dia mitaky an'ireo note ireo zany dia tsy hoe certificat, matetika mantsy misy olona miteny indrindrindrindra tsy ny ankamaroany moa zany fa misy fampianarana teny anglisy vitsivitsy miteny milaza hoe mianara ato aminay fa manome certificat zay ahafahanao mianatra any États-Unis. Ny fahamarinan'izay aloha zany dia tsy dia hitako be loatra hoe marina sa tsia fa ankabetsahan'ny université dia mangataka noty fa tsy certificat. Dia TOEFL sy IELTS zany no anisan'ny porofo anankiray hijeren'zareo hoe manahoana ny niveau ny fahaizanao teny anglisy, hatraiza zany ny fahaizanao teny anglisy. Dia eto akademia no resaka dia tiano zareo jerena zany hoe vitanao ve ny mianatra aty États-Unis amin'ny système aty États-Unis sy ny hoe amin'ny teny anglisy. Dia hanome antsika fomba anankiray izay ahafahantsika miomana zany sy mba ahafahana hoe mahazo noty tsara amin'ireo test ireo zany. Tiako tsindriana kely reto hoe anisan'ny nataoko zany reto tsy mbola fantatro tamin'izany fotoana hoe kay hoe tena zany mihitsy satria zavatra nataoko zany tamin'izaho nanomana. Ny hoe adiny firy isan'andro moa zany iny moa zany zaho somary efa nanana tombony kely tamin'ny fahaizana teny anglisy satria efa nahay niresaka tamin'ny teny anglisy moa ny tena tany ho any amin'ny 15 taona sy 14 taona tany efa niresaka tsara, tsy hoe niresaka tsara moa zany fa efa mba nahay niresaka dia somary nanana tombony kely no koa nanana tombony kely niara-niasa tamin'ny Amerikana nandritra ny 2 taona niara-niaina tamin'zareo dia fa afaka manampy antsika nefa izay raha ohatra ka hoe mandany fotoana kely tsika, indrindrindrindra ho antsika hoe tsy nanana an'izay fahafahana izay. Dia ilay izy zany mila mandany eo amin'ny farafahakeliny adiny 1 sasany isan'andro mba ahafahanao manomana an'izay examen izay zany. Any misy vidéo momba ny hoe inona avy ireo tsara ho fantatra sy ny time-in ny hoe roviana ianao manomboka manao an'ilay préparation dia roviana ianao manao an'ilay application mandray manao an'ilay examen. Dia tamin'izay no teneniko hoe raha ohatra ianao ka te hiditra hianatra aty amin'ny année scolaire 2025-26 zany dia somary efa tara fa mikendry an'ilay 2026-27 zany ianao zany. Dia mila manomboka zany ianao janvier 2025 ka hatramin'ny septembre octobre 2025 eo zany ianao mila manao préparation be dia afaka manao examen ianao ao aloha sy mandritra an'izay dia mandefa ny dossier anao ianao farafahatara ny novembre satria amin'izay fotoana izay misy an'ilay antsoiny zareo hoe early decision dia amin'izay fotoana izay koa zareo no manome hoe mahazo bourse ianao sa tsy. Dia izay zany ilay time-in. Fa atao eto zany dia hoe manomana zany ianao manomana an'ilay préparation ny examen TOEFL na IELTS. Mila manana farafaharatsiny ianao eo amin'ny 3 mois eo zany. Raha ohatra hoe fotoana moa zany ianao tsy dia manana fotoana be firy dia izay fotsiny 3 mois zany mila ananana. Fa manaraka an'ilay time-in an'ilay efa nazavaiko tany aloha tany zany. Dia isan'andro ianao mila manao préparation kely. Misy ny atao hoe productive time zany. Dia ny productive time anao zany mila eo amin'ny adiny 1 sasany eo zany satria psychologiquement
sain'ny olona eo amin'ny adiny iray sasany eo no tena mifantoka be. Aorianan'izay somary efa reraka de zay mampatonga ny aty fampianarana aty moa zany indrindra amin'ny école ianarako adiny iray sasany adiny iray sy fehefany eo de mi-pause. De ino ary le atao voalohany indrindra na IELTS io na TOEFL de ny zavatra testeny anao de ny reading, listening, speaking sy ny writing anao. De tena atao amin'izay ordre zay mihitsy le izy satria mba ahafahana hoe mampitombo tsara le inona re zany fahatokisan-tenanao mba ahafahanao maka an'le test zany hoe mahatoky tena tsara ianao. Latsinainy zany ianao mila mifantoka amin'ny reading, talata ianao mifantoka amin'ny listening, larobia ianao mifantoka amin'ny speaking, lakamisy ianao mifantoka amin'ny writing de tsy manao ninino ianao zoma de weekend ianao manao an'le test ray manontolo. Idirantsika amin'ny en détail zay rehefa avy eo. Fa le weekend nefa tsy isaky ny weekend fa ataonao ohatrany hoe indray isam-bolana. Amin'izay zany hitanao tsara ny fivoaranao satria raha ataonao isan-kerinandro le izy de mety tsy de tena hitanao le fivoarana hoe tena mivoatra sa tsy mivoatra. Satria ny note ambany indrindra mila enjehana zao amina université moramora idirana de any amin'ny 60 any. 60 ny score-na TOEFL enjehana. Misy université sasany ao amin'ny université ianarako zao de 80 ny enjehana de tany amin'ny université taloha nianarako 70 teo le izy de za nahazo tany amin'ny 75 zany 5 points ambony fotsiny no azoko. De satria za tsy de tena mifantoka be fa raha tena hanana dossier tsara de reto no mila atao. Fa noteneniko teo moa zany le atao isan'andro de le atao isaky ny weekend. Rehefa latsinainy zany ianao de hoy za hoe mifantoka amin'ny reading, inona ny ataonao zany 15 minutes 30 minutes voalohany eo ianao manao préparation an'ny sainao am'le teny anglisy, zany hoe manatsofoka tsikelikely ny teny anglisy ao an-tsainao. Manao reading na 15 ka hatramin'ny 30 minutes eo zany ianao, tsy maninona io na tsy akademia ary ny zavatra vakianao fa ohatrany hoe tia tômôbila, tia moto, tia resaka fandrahoana sakafo de reny mamaky zavatra amin'ireny zany. De rehefa vita zay de maka toerana tsara ianao de eo amin'ny 35 minutes eo zany 30-35 minutes eo manao an'ilay test pratika kely zany ohatran'le hoe manao test mihitsy zany ianao. De rehefa vita zay de manao review ianao, manao correction zany ianao, inona ny zavatra ataonao ao correction ny zavatra diso nataonao ao aoriana kely ao rehefa vita ny fanazavako de hazavaiko hoe ohatrany ahoana ny fomba fanaovana correction. Zay ny latsinainy. Ny talata zany de listening ozy ohatran'le teo ihany 15 minutes ka hatramin'ny 30 minutes mampiditra an'ilay teny anglisy ao an-tsainao, zany hoe le listening eto zany hoe mampiditra an'le izy ao atsofinao ao. De rehefa vita zay de manao an'le pratique test indray zany ianao 30 ka hatramin'ny 35 minutes de manao review de torak'izay koa ny ampitson'iny larobia speaking somary sarotsarotra kely rehefa tsy manana speaking partner anao na ohatrany fa miroso be zao ny teknôlôjia raha manana téléphone ianao de téléchargeo reny application afaka anaovanao speaking reny misy application zao be da be efa mivoaka any hoe manoro anao ny fomba fitenenana mosy ohatran'izany, zany hoe miditra lalindalina mampilona ny sainao ao anatin'ny teny anglisy zany le 15 minutes ka hatramin'ny 30 minutes voalohany iny. De ny 30 minutes ao aoriana ka hatramin'ny 30-35 minutes zany maka an'le test practice test ianao de avy eo ianao manao review zany. De lakamisy writing ohatran'izay ihany mampilona ny sainao ao anatin'le anglisy de manoratsoratra zay tonga ao an-tsainao ianao na ianao
ohatra ny hoe maka document amin'ny teny français dia ezahanao adika amin'ny teny anglisy, tsy maka fanampiana aloha dia ezahanao adika amin'ny teny anglisy ohatra ny hoe 20 minutes ianao manao an'izay dia 10 minutes ianao mandeha mivérifie anazy. Jerenao hoe maka Google Translate ianao na maka ChatGPT na Copilot. Tsy haiko na fantatritsika ny Copilot fa mitovitovy amin'ny ChatGPT ihany fa somary efa havanana kokoa. Ohatra ianao manana miinvesta kely amina Copilot dia mety dia rehefa vitanao zay dia maka an'ilay practice test kely indray ianao na 30 ka hatramin'ny 35 minutes dia manao review. Dia ny indray isam-bolana maka an'ireo test ireo ianao tonga dia maka an'ilay practice test zany. Ilay practice test eo amin'ny adiny 2 sasany raha tsy diso raha mahatadidy tsara, adiny 2 sasany ka hatramin'ny adiny 3 eo ilay izy. Fa mety alefako amin'ny comment eo ny information manamarina an'izay fa maka an'ilay practice test ray manontolo zany ianao dia manao review. Eto ianao dia manao review amin'ny zavatra tena hoe tsy azonao zany sy ny zavatra tena tsy vitanao no namaly anazy. Dia ahoana ary ny fanaovana review correction moa zany ny filazantsika anazy any am-pianarana amin'ny systèmentsika hoe androna correction zany androany. Dia ny zavatra jerenao hoe satria ilay izy matetika choix multiple zany ilay izy dia misy karazany ilay izy. Ny choix multiple zany tena ahafahanao manao an'ilay review amina speaking moa zany dia iny mila adaptenao kely ilay review zany. Ny zavatra tena jerenao hoe manontany famaninana anankiroa zany ianao dia ahoana, famaninana anankiefatra dia ahoana anankiray. Famaninana voalohany, famaninana ilay valo marina no marina, dia famaninana ilay valo teninao no diso, dia famaninana ianao tsy tsy nandray famaninana ilay valo teny marina iny tsy nalainao fa ilay valo teny diso no nalainao. Ireo zany famaninana anankiefatra ireo no mila valinao. Rehefa voavalinao manokana ireo dia mazava be amin'izay hoe ahoana ny fomba hievitenao an'izay, izay fomba nahazahoanao an'izay rehetrarehetra izay zany. Eo zany ianao dia mila autodidacte kely ianao satria raha ohatra ka hitanao ianao manokana mihitsy no mahita an'ilay fahadisoana nataonao dia mora aminao amin'izay no miprogresser tsikelikely. Famaninana ary no tsara ity méthode ity satria micréer habitude tsika, micréer mampilona an'ilay sainao anatin'ny teny anglisy dia rehefa ilay tena examen amin'izay dia manana an'izay fahatokisan-teny izay tsika satria ny ankizy matetika miteny hoe izaho tsy mahay mamaky examen mihitsy lasa tsy mahatoky tena. Izay no éviteny, izay no mampatonga an'ilay hoe mila préparation ny examen. Be da be izaho zao manana namana be da be tena mahay miteny anglisy be zareo fa rehefa any amin'ny resaka examen tahaka itony dia tsy mahazo note tsara satria stressen'ilay izy ilay hoe examen. Satria ito méthode ito dia ahafahana manala an'izay stress izay. Ohatran'io zany nataoko tsy fantatro ilay méthode taloha fa rehefa nanao tuteur-na langue tamin'ny izaho nianatra taloha tany amin'ny université nianarako taloha fa tsy ilay université ianarako amin'izao dia tahak'izao ny méthode nampiasainay ampianarana ankizy langue anankiray ampisondrotana ny confiance an'zareo ampisondrotana hoe tsy maintsy vitako mahay an'ity langue ity raha ohatra ka hoe tsy nahay mot iray dia mahay mot telo zao mahay mot efatra zao mahay mot 5 zao. Dia ohatrohatran'izao ihany zavatra nataoko fa tsy fantatro tamin'izany hoe kay tena
méthode kay le zavatra nataoko fa za fotsiny tsy tonga saina. De ohatrohatr'izay ny fomba fianarana sy fomba fipreparena ny examen tahaka itony. Afaka ataonao eo amin'ny 3 volana eo de mahita vokatra ianao satria rehefa vitanao tena hoe mifehy tena tsara ianao mahavita an'ilay adiny iray sasany isan'andro de tena mahita vokatra ianao. Io ohatran'ilay mikotrana ihany, tsy hoe mikotrana indray ianao de lasa bokony be fa mikotrana tsikelikely ianao manazatra an'le muscle-nao ianao de rehefa zatra iny muscle-nao iny, folaky iny muscle-nao iny de miengeza iny miengeza. De ohatran'izay mila manazatra an'le sainao ianao zany satria raha vao tonga de manao an'le examen ianao de stressé ianao zay satria manala an'le stress de ohatran'izay le izy. De manaraka manazava zava-dehibe kokoa hoe 3 volana ve ampy amin'ny préparation-na examen ohatr'itony sa amam-bolana maromaro. Efa noteneniko tany aloha tany moa zany fa jerevao any amin'ny vidéo any aloha any momba an'izay. De zay sy zay no momba ny fanomanana TOEFL sy IELTS anisan'ny examen takiana amin'ny fianarana mankaty États-Unis fa de amin'ny manaraka indray ary de mahazo toa.